Fita java na zura saru roma pa jeki jeki. Vola masaka ngira ta. Ol jabu ni kufu kumpate wani na mamira ta. Yalanga tananga yalango luchanga yalanga ro abange. Fita java nge yalanga tanindaza na. Vita diavolo rama Mampaola manarite Mampandala vice Oh, Yabavada fefka sumbo Yasiana fefka neva Leutafa kameska mafi On sasan fefka nafi Misi lo soneropa nazi Misi fef così tasuni Fasande lo sapari Mafi sti Ira yuza la tenga mampandela Davide, Josa lo sopari. Manda mi cara cara vinaite. Manda galo sopari. Timora, Timora, Biasa tenge. Timora, Timora ko, Biasa minoloya. Timora, Timora fa, Kori matowe. Timenti mtaja no kotikali, Timenti mtaja no fatianzali. Asa zeng man of tisirate, Asa tisimora. Asa zeng man of tisirati, rendezvous vola. Timilaki fa courage, Tambolan business naze. Sumar love la famille, c'est la vie mon ami. Yabavara ta fefka sumbo, Yasiana na fefka neva. Leutafa kameska mafi, On sasan fefka nafi. Misi lo soneropa nazi, Misi fef così Etats-Unis. Fasande lo sapari, mafi sti. Ira yuza la tenga mampandela Davide, Josa lo sapari. Manda mi cara cara vinaite. Manda galo sapari. So is it a man I'm done for good? But you meant to my name, Karama, Makalam Tale. So when I didn't know what you did, I don't think of my two guys in Makalam Tale. So when we have to wake it on a gap, to is a young, but to wake it on a line. Pamusa iram tad nyapatani Yarama ika baka zoni ala hosa mali Mampande love kiss di mampande luta Futonga me mandera jab men put Let's meet kita bella fana bara no faela Fada mita vera La vite Josa lo sapari Mane mita cara vinaite Manda galo sapari Ira yuza la tenga mapa de la vite, Josa lo sapari. Manda pizza cara vinaite. Manda galo sapari. Josa lo para sapari. Josa lo Figa bakona ma eni tumbo na kepka kelta lawa fanja wisdom mekanivundo valro munifija liana na ajuza tala wisti madama malemiani no sabosana che kwala te buluti fala batkari oh la la figa bakona ma bikini basa ma very fanaisa buluti fala batkari Focha wako, isakazare mitoko, maadi
Timaviza ke efikiri kwe ti alakusa cha amino yuza mamodi zinge timaviza ke efikiri kwe ti alakusa cha amino yuza mambo za nakano baby za nakano let me know baby let me know about this nakano baby za nakano baby, yeah, we're not a couple. Ibano chana mbera, nani tapchi sangera, patya anoza pamboja. Baby, yo dati saraka, baby ati sikatamo, mari ni foti angano, mana meno amezapo, erikiri kimakonda kayo, seburuti fala matkali. Oh la la, kitava mano mapitini basa, ma very very fanaisa, ruti fala batari. Oh, for chavako, pisa kazare ni sa na katika, baby sa na katika. Le quantica, baby le quantica, caposa, ma katika, baby sa ma katika. Guachica, baby, le guachica, baby, let me know about this. Nakatika, baby, nakatika. Let me chica, baby, let me chica, caposa. Nakano, baby, nakano. Let me know, baby, let me know about this. Seulement un baiser de toi a suffi pour changer toute ma vie. Oh non, je ne te quitterai pas. J'ai tant besoin encore de te baiser. Seulement un baiser de toi a suffi pour m'empêcher de partir. Oh non, je ne partirai pas, car notre amour ne doit jamais mourir. Jamais mourir, sana polo tsara fanye manieniko. Oh, bano zawatia afotie. Tumanga tunamwa fanga vinge. Virabiti yabanga fanga duno. Oh, bano zawatia afotie. Un baiser de toi a suffi pour changer toute ma vie. Oh non, je ne te quitterai pas. J'ai tant besoin encore de te baiser. Seulement un baiser de toi a suffi pour m'empêcher de partir. Oh non, je ne partirai pas, car notre amour ne doit jamais mourir. Jamais bon palais, la canne zana, sana kono tsara palais, manieniko.
Anakolo tsara fangeva ni enyiko. Mano zawatia afotie. Tumaga tumakuwa. Seredanina sy Oza Jérôme Fotsiedy, zanak'olo tsara faneva ny reniko. Akory aby atsika karaha mbola tsara, faly manonona ny mbola tsara. Karakôry atsika mahajanga ao, mahafanafana atsika niany satria raha tany mipahotratrika aloha eo anatria amin'ny voninahitrareo mpiaino sy mpanaraka, ary izy ndray ty be fanontaniana ty, tony misy olona vaovao de inona moa ilay ordre du jour, ohatrany hoe tena mba tsisy mpanao ohatran'izany eto Ringard Jean Chrysostome Marakotondranahary. Fredy Mahazoasy, faly miarahaba anao honorable moa zany ny sénateur sa inona filaza azy? Manahirana ny toe-draram-pirenena, zay ny azo lazana azy. Fa momba ny exécution à mort zay voalaza fa dahalo any atsimo ataon'ny forsa eto Madagasikara, izay manana voka-tsinany maharitra eto efa-taona zay. Ay, efa mpanaraka eto zany Jean Chrysostome, miala tsiny tompoko raha ohatra ty zao, maro loatra koa nareo fa maika koa ngia am'le ordre du jour, satria androany saika hiteny hoe entiko mandehandeha ohatrany hoe arakaraky ny fiaingan'ny hevitra eto nitondrako anareo, ary minoa maromaro nareo fa tsy ho very nareo satria mifamaofao be ihany ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Raha ohatra tsika hiresaka hoe niatsy manao ny ataony, ny ariky koa manao ny tena zao tsy haiko na hoe tena akaiky ny faharanro, na hoe akaiky ny farany, na hoe androany zany de tena io za hoe leo ara nga. Anankiray ihany zao nisy hoe vaovao tsara ananamak'izay, ary saotra an'Andriamanitra satria tsy ho azoko tantaraina anareo le izy faly amindreo le mpivady namako reo satria nandalovana zavatra mafy, ary zay tokoa no atao hoe rehefa mahay mifanoro, mahay mifampieno, mivavaka tsara amin'Andriamanitra, karaha olona tsy nanao ratsy dia tsy maintsy misy foana ny valim-bavaka. Andriamanitra tsy manary ny olona zany, ary Andriamanitra koa tsy manary ny olona ny injuste ary, je ne viens pas pour les justes ozy. Kanefa misy karazany koa nefa miezaka manao ny mahitsy, miezaka manao ny mety, ary tena hoe tena asa isan'andro isan'andro mihitsy io asa io, satria isan'andro de misy ny fakapanahy, isa-segondra de misy ny fakapanahy, isa-minitra de misy ny fakapanahy. Ka de miarahaba anazy mivady hoe notantaran'Andriamanitra tsara ny vavaka nangatahan'izy ireo, ary misy valim-bavaka ngeda be tena. Ils vont se reconnaître raha miaino aho, fa tena na izahay ara mba niasa saina ihany koa fa de saotra lehibe, saotra betsaka an'ilay nahary, saotra betsaka an'Andriamanitra zay tsy nanary ary tsy nahafoy ny mpanompo azy sy ny mpanompony. Ny lalantsika ho androany de mihodinkodina
Tsy hitako mihitsy ny andraisana azy ity fa ny olana de zao. Ty resaka laïcité misy no tohana ary misy no mety handrovy tsia amin'ny alalan'ny tenin'ny bona maliniky iny. Ty resaka problèman'ny firenena de misy koa ny tohana sy ny karazany. Resaka problèman'ny nosy be, zay tena tsy afeniko anareo fa tena compliqué. Niainga tany nosy be ny resaka volamena, any Mazangana ifaran'ny afera. Tam'za nanao an'ity moa tsy asa zany, fa karazany hoe adidy, tsy raisiko adidy akory raha vao hoe redevabilité par rapport amin'ny firenena zay na lehibe an-tena. Satria raha tsy teo koa reo malagasy sasany, maromaro, amatapitrisany nanao sakrifisy, niasa, nandoha hetra mba nahafahany nianatra tam'zany tamin'ny sekolim-panjakana, zay tsy afenina fa mora. Tamin'ny andronay mbola nisy ny vazaha na mpianatra, tamin'ny andronay mbola tsaratsara daholo ihany ny manodidina ny sehatry ny fampianarana, mbola nisy ihany ny hoe zavatra azo leferina zany na de hoe tao anatin'ny sosialisma ary. Fa ny zavatra marina dia maro ny zavatra tsy nalò vola ary tsy afenina fa hoe bôjy mihitsy ara avy amin'ny hoe fiafian'ny malagasy sasany amin'ny alalan'ny fandoavana ny hetra, de rehefa mba tafita ianao de zay le antsoina hoe valibabena amin'ny antsoin'ny dama mahaleo azy. Ny azy manko valibabena ny politika no hoe redevabilité par rapport à la nation, par rapport amin'ny génération manaraka zany, ary zay no antony nanaovako an'ity fandaharana ity hoe inona no anjara birikinao mba hanasoavana ny firenena, mba hampahetihety ny taranaka faramandimby any aoriana. De rehefa nieritseritra an'zany no tena zany nanao anazy de nisafidy hoe hamangy-batsilana ny fanararaotana fanjakana amin'ny alalan'ny halatra, fanodikodinana, fanagadragadrana, ny tsy fanekena ny transparence, ny bonne gouvernance, ny injustice ary indrindra ny abus sur toutes ses formes, ny ségrégation. Hitanareo fa rapida be aho mamerina azy satria efa ao anatin'ny saiko le izy ary iainana isan'andro isan'andro. Dito ohatran'ny hoe je vais dire tout simplement hoe on dirait que c'était facile. Fa androany aho de hilaza aminareo fa tsy moramora ny lalana vita sy ny zavatra mitranga hatramin'izay. Satria ny zavatra voalohany indrindra tokony tsy adinonareo zany de ny hoe ny fotoana lany, ny fihazakazahana avy miasa, mamonjy satria raha tara ohatran'ny tsy fanajana anareo satria ary isaorako an'Andriamanitra tsy mbola nisy niteny teto hoe na iray aza hoe tara indray ianao mametrapetraka, tsy mbola nisy zay tompoko. Ary tena isaorako anareo satria tsy moramora ny fanenjehana ny ora hoe andeha hody aho, aok'izay ny asa fa andao indray aloha hieritseritra an'i Madagasikara amin'ny zavatra atao. Na izay fotoana zay fotsiny ara, ny fanomanana ara-tsaina ao anatin'ny saina zany, ny zavatra atao, ny fanarahana ny vaovao sy ny zavatra mitranga
ny fanaovana échange par WhatsApp, par Messenger, ny appel. Misy olona tsy manana WhatsApp, tsy manana Viber. Mba hisian'le vaovao marim-pototra de tsy maintsy antsoinao izy. Manao recoupement anao, zany hoe sady miasa ny saina manaraka ihany koa ny vola paosy. Fa resaka vola paosy io manko zany hoe indray andro any zany de ametraka amin'itony fandaharana itony hoe raha mahafa-po anao ny zavatra nataoko teto dia mba asio mametraha kely zany. Mametraha kely satria manomboka matevitevina ny investissement am'tony. Raha ohatra zao tsy afenina ary lazaina aminareo fa maro ny lanceur d'alerte any amin'ny sampanareo, gaga mihitsy nareo hoe zay lesy aty Madagasikara mbola tsy au courant an'izy, nareo efa ialahy efa au courant any an-dafy. Ka normal satria mizara roa ny fisehon'ny vaovao. Misy ny hoe afenina de etofena le afera, tahaka an'ity aferan'ny Nosy be resaka volamena ity. Misy ny hoe mivoaka le izy fa tara, rapitso, kanefa le izy androany de efa henoko, de efa tonga de avoakako. Ohatrohatran'izay tsy vita moramora raha izay fotsiny lazaina kanefany mbola misy gravy noho izany. Ity fandaharana ity de tena ialako tsiny ary mbola tsy indray mandeha mamerina zany na indroa, elako fondro fa tsy ananako havana izy ity. Averiko any, elako fondro, elako tsiny fa tsy ananako havana izy ity. Raha tianareo fantatra, tao anatin'izay 5 taona zay nanomboka tamin'ny 2017 tsinona tsika nanomboka, rahalahy Zafindrakoto izy teo. Sary Latsilanjary ity zao de tena akama tena atokisana any La Réunion misy azy. Nanomboka tamin'ny 2017 zay de tena tsy afenina hoe miaina de miaina, ny isan'ny fianakaviana tsy mahatsiaro marary amin'ny zavatra mitranga eto. Satria ny voady voalohany anisan'ny hoe raha ohatra zany constitution dia ny article voalohany de hoe tsy ananana havana ity fandaharana ity. Mba fantatrareo moa fa sady havana no miaraka lehibe ary presque mifankahita isan'andro zany haingo Rakotominihazy. Taty aoriana vao nisy an'izany hoe Mamy Ravatomanga zany. Raha misy marary an'izany dia hoe tsongona ka marary dia marary ihany koa ny tena. Fa saingy rehefa eo amin'ny tafiditra tao anatin'ity zavatra ity mba hisian'ny hoe impartialité amin'ny zavatra atao ary tsy ananana hena maso rehefa misy ny tsy mety am'resaka raharaham-pirenena fa tsy raharaham-pianakaviana dia tsy maintsy vakiana Batsilana eto. Ary tena lazaiko anareo fa maro voatery mihitsy ahako mibloqué une bonne partie amin'ny fianakaviako amin'ny telefaonina nataoko blacklist mba tsy hidiran'ny fianakaviako ao anatin'ny zavatra ataoko sy ny lalana ny safidianako hoe tsy ananako havana ity lalana andehanako ity. Ary
tsy ananako akama na tsy ananako namana. Zay zany le izy. Raha ny zavatra vao remariko zany hatramin'izay de zao: ny malagasy ny gasy e! Satria misy malagasy tsy tia an'io toetra io. Ny gasy de araimilaingy. Pour peu hoe te ho atsy izy na te ho ary izy te hanao an'izao izy misy zavatra ao anatin'ny eritseriny ao fa tsy sahany ny mamaky na mivaky zany aminao. Ary ny lainga malagasy, ny lainga gasy, avao le hoe malagasy gasy, rehefa izy natao hoe gasy zay somary fahatritran'olona izy zay na tena fahatritran'olona mihitsy. Le lainga gasy zay dia tsy lainga mampanankarena akory, tsy lainga mampivoatra akory, tsy lainga azahoana fahasambarana, azahoana fiadanana, fa lainga mamatotra. Satria rehefa hitan'le olona le zavatra mitranga avy eo de hoe de tena tsy mbo mianatra ve le ramatoa, tsy mbo mianatra ve le ry, hoe lainga marivotoditra, hoe lainga marivotoditra. Est-ce qu'il fallait vraiment mentir? Globalement zay zany raha ohatra hoe ny amin'ny eto zany de zao hoe matetika ianao zany tafiditra am'le na am'le any am'vie associative na ohatran'izany zany tsy andray amin'ny olona tranotrano-dainga zay, lainga zay. De izaho moa hoy le vadiko zay hoe ka ianao masiaka loatra, d'aiza ianao no tsy ho fikafikain'ny olona? Non kosa ho aho. Ny tiako hatongavana zany de zao tsy nananako havana ho ahy ity fandaharana ity. Je fais un peu du coq à l'âne, vous m'excusez. C'est pour ça je vous ai dit hoe entiko arao fotsiny le vague de hitanareo hoe dans quel état d'esprit za miresaka aminareo eto androany. Satria tohana ihany rehefa miseho ny zavatra. Tsy hananana havana ny toy ny zavatra itony zany ary betsaka ny namana na hoe ny akama tsy mahataty an'le hoe mizatra mahitsy. Mizatra hoe mahitsy ianao zany manao zavatra ary tena manaraka an'le hoe kristocentrika zany na ho an'ny mpino moa zany, na le terme mihitsy na le mot hoe stricto sensus. Misy olona tsy zatra an'izay fa zatra an'le mikivalavala. Ny mikivalavala tsy olana fa le kilaingalainga no tsy mety. De ny tena zany ao anatin'izay zavatra zay de zao non seulement ianao zany very namana, non seulement ianao mpiro, very akama koa satria misy akama indraindray tsy zakany le dozin'le zavatra mitranga. Izy tsy miteny anao hoe babay ianao fa avec le temps mi-comprendre ianao hoe mety tohana zany le olona na ohatran'izany. Et moi je laisse le temps au temps. C'est pour vous dire que tsy évident, tsy facile ary tsy mora ny manao an'izany atao hoe vaky atsilana
ny mirevendiquer-ny mety sy ny mahitsy amin'ny zavatra tokony atao. Misy olona zao de fantatrao zao fa fatana alika. Fantatrao zao fa tsy olona akory tokony mendrika hiresaka an'zany atao hoe firenena. Hipretendre an'zany atao hoe hitondra firenena. Pretendre an'zany hoe efa mitondra mihitsy. Efa mitondra mihitsy le olona zany. De eo anatrehan'le hoe tellement la mission est immense. La mission est sainte parce qu'il s'agit de servir, mais pas se servir. Ce qui représente la majorité des castes au pouvoir. Ils se servent au détriment de la population. Eo no mifandona ny hoe fleurir Kotomalala tsy hananana havana, tsy hananana kama, tsy hananana namana. Namoaka dossier miala tsiny fa ny dossier navokako na hatram'izay ara largement, profondément, diagonalement, horizontalement, verticalement recoupé. Rehefa diso ny zavatra lazaiko eto satria fitahan'ny olona ohatra amin'ny recoupement dia miala tsiny eto. Miala tsiny aho. Pour vous dire hoe ny zavatra lazaiko eto satria misy olona manao an'izany, mahavita manao émission manokana mihitsy izy, mahasôsisôsy any ambadika any izy de hoe mpandainga fleurir Kotomalala fa izao ny zavatra mitranga. Ianao lié amina éthique sy déontologie dia limité amin'ny zay fatotra zay ianao ka mba tsy hisian'ny hoe andeha hanao zavatra tsy mety satria zay le provocation de mitohy lasa polémika be le izy dia manginy anao satria aleo manaja-tena toy zay miresaka amin'ny adala. Zany hoe raha ohatra ianao zany manao an'itony zavatra itony, itony fandaharana itony, ka quelque part ianao ampitoroko anareo foana, quelque part ianao manana tanjona politika, averiko ihany jara Madagasikara zany tsy m'intéressé anahy ny tanjona politika hoe ho ataonao ministra na ho ataonao premier ministre. Tsy m'intéressé anahy zany. Averiko zany. Fa raha zany tonga am'zany filoham-pirenena zany sanatria zany de faotin'ny malagasy efa tsy faotiko. Dikan'izany raha ohatra ianao sady juge et partie ny am'tony zavatra itony, manana tanjona politika ianao am'le zavatra lazainao, tsy crédible ianao zany. Satria misy rétention de vérité na rétention des faits. Mety mi-incriminer an'le olona arovanao le izy na mi-incriminer ny électeuranao na ianao mihitsy de tsy mivoaka le izy. Na de efa fantatry ny olona zao raha misy olona mahita hoe tsy crédible iny olona iny fa tsy mamenatra ny olona sasany efa hoe sans vergogne zany no mahavita mitonatona devant an'itony caméra itony de milaza atsangatra manorana. Sarotra zany ny manao an'itony fandaharana itony satria rehefa navoaka ny renseignement lasa information dia tany ny intervention. Firy taona zay 5 taona. Rehefa tonga manko le intervention zany de hoe namana akaiky io.
fianakaviana io, zanaka trano io, izao io tsy samy antso ny laony izy fa matahotra. Voyons aller. Je ne suis pas sa bonne, hein. Jusqu'à la preuve du contraire. Il me demande un service, il me connaît. Pourquoi il ne m'appelle pas? À ce point-là, il me snob. Satria ve la raha gouverneur nefa la mpangalatra. Non, je suis désolé. Tena tonga de meko direct mihitsy. Akaiky zany gouverneur zany. Tany amin'ny volamena nandeha nirevy. De rehefa mivoaka, je veux bien pour les femmes en question. Satria nisy association zany mba nisy karazana ray aman-dreny be an-tanàna zany. No nangataka anao hoe tena mba miangavy monsieur Fleury fa zanakitsika ireo. Raha miantso anao ohatran'izay le olona mifanaja. Satria ny an'ny tsarako tsy andeha hisambotra olona na andeha hanagadra olona. Fa mi-informer, ny renseigner ny malagasy hoe misy zavatra. Le peuple a le droit de savoir. Ne l'oubliez jamais. Même dans vos pires conneries, dans vos pires bêtises, dans vos séances de porno. Misaoranareo an'Andriamanitra fa tsy publieko eto zany. Na de olona tsy tiako tonina. Misy irrespectena ihany izy. Mais le peuple a le droit de savoir qui ils ont en face d'eux. Est-ce que ce sont vraiment des gens honnêtes qui les gouvernent, qui les administrent? Voilà. Zay ny rôle ty fandaharany ty. De le riono tsy samy antsoa nefa mahavita manodikodina ny volam-panjakana. Orientena any amina olona anankiray mbola sipany lery. De mbola misy pretenant mbola sipan'olo-kafa koa. Samy mihinana an'io daholo izy menaka azy. Tompona ndraiky tambony ao anatina fitondram-panjakana am'izao fotoana zao. Mody mivavaka hoe za zay manko mitondrako an'ity zavatra ty koa anankiray. Mikosoale za zao za. Oh kaliritsy. Fatako tsara ny olona zany. Ary tsy napoiziko hoe fa tena vadika an'izany ve? Hoy za mantsy an'le rahalahiko hoe tena miala tsiny amin'ny lahy zany. Pour les filles en question, je veux bien fermer les yeux, parce que ça y est, ça a été publié. Mais pour ce gars-là, non. Même s'il est proche de moi, je suis désolé, ouais. Mais à la tigna, satria tsy afaka nitondra firenena zany ianao ary tsy mizesta ery any devant ery ianao nefa ny toetranao fatona alika. Tena akaiky ho aho zany. Zay mahatonga ana miteny anareo hoe za miresaka aminareo io tohana. Satria anisan'iny parti hoe makarary ahy. Tena nieritreretiko hoe tena akama de mba misy hoe valeur zany mba de fandiavana ao anatin'izay zavatra zay. C'est zay le sujet eto Jean-Christophe. Après ngamba miresaka an'izany tsika. En tout cas, je vous remercie et je vous respecte aussi. Merci beaucoup. Mais c'est pas le sujet du jour. Et à ce moment-là, oui, il suffit qu'il m'appelle. Et il me demande, je t'en supplie, au nom de notre amitié, est-ce que c'est difficile? Au lieu d'aller tromper sa femme, au lieu d'aller tromper l'État, au lieu de tromper le peuple malgache, parce que tout ce qu'il présente devant est faux. Ce qu'il fait derrière, en fait, c'est vraiment ignoble.
Dia za koa no tian'le riditra ao anatin'izay combine zay, dia ary amin'ny rahalahako ary izy manao intervention, dia lasa zany tohana amin'ny foko hoe j'arrive pas à satisfaire la demande, la requête de mon petit frère. Dia lasa zany manana problème de conscience par rapport à mon petit frère. Zany hoe probleman'ny ary lasa problemako. Il est démontré, il est même constaté par des dossiers physiques fa ny marché ao anatin'izany région zany dia lasana vehivavy anankiray en majorité. Yes. En majorité. Ary samy mahita an'izany daholo ny olona ao amin'ny région. Hany zany izy hoe tiako hazavaina aminareo hoe tena ianao sady ao anatin'ny adalàna tsy mba manana humilité koa re dia mba hiantso an'le ry hiala tsiny aho. Dia tena mba mangavy. Fa ohatrany hoe tena tonga dia hoe tena non, tsy maintsy avoaka na ahoana mombanao mokotara tady zay avoakako amin'ny ankitiny ary ataoko 3D mihitsy za ndraiky tsy ataonao karahan'io. Tu me connais très bien, on se connaît très bien, c'est toi qui as officié mon mariage, ne l'oublie pas, donc tu es un ami pour moi. Mais dans tes conneries, tu veux m'emmener dans tes conneries en tant que complice et je vais me taire. Je suis désolé. Mais à la tienne, en plus, tu t'y prends de manière vraiment maladroite. Fa nga averina fa baribo zany a na hoe mabotin'ny tanàna ambany ary. Je suis désolé moi. Ah miala tsiny aho. C'est vraiment indigne comme il dit. Jenny Tsalanjary, c'est vraiment indigne mon frère. Merci Charles. Ianao migosoaly ary karaha olo le pape plus ils disent pire que meilleur que le pape quoi. Mais finalement, maintenant, aujourd'hui, les gens qui ont réagi très rapidement ne parlent que de toi. Mais, finalement, viavy ity pretenant ity, BA, an'le ry fa zao ty marché am'ty, dia le francesca natao pretenant, fa le francesca tsy manam-bola zany, fa ity BA ty no tena tompony saosy. Andavaka lalindalina kokoa ianao, marina zany. Tsy aleo hay ohatran'ny mino seramila, tsy miantso. Mangina izy aloha dia mandinika à distance. Tsiny a. Io mahatonga anahako mitarika an'le resaka hoe entiko ohatrany amin'olon-drano nareo satria le zavatra mahamenatra. Raisiko a ty tenin'ny azafady za fera moa sa za refa moa ity. Avy eo raisiko koa ny tenin'ny ray aman-dreny Ratsirahonana. Dia ho hitanareo le izy hoe ny tenin'ny tanora aloha zany tiako ho heninareo. Dia ny tenin'ny lehibe koa rehefa avy eo. Fa tena eto aho mba hanonona kely zavatra aminareo hoe dia mba hanontaniako nareo mba fantatrareo ve reto. Hanonona azy eo andraso alohany izy aloha. Izy. Raha teneniko zao nareo hoe fantatrareo ve zany AAMP? Vavalia kely hoe azafady tompoko ho anareo eto. AAMP.
manontany hoe AC, manontany hoe ADS, manontany hoe AJCA, manontany hoe AJCMM, manontany hoe AJPA, ALDR, Ambaivo Mandroso. Vous n'avez aucune réaction parce que tsy fantatrareo. Manontany hoe appel A2PEL, FEDEP, FMG, GDS, KMSI. Atary misy hoe marina. Zany zavatra tononoko anareo zany a. Tamin'ny nanomana ny fitiavan'andom-pirenena tamin'ny 30 Jolay dia zany parti tsy fantatra rehetrarehetra zany no nanomana an'io zavatra io. Tsy maninona. Ndao enoantsika ny tenin'india. Izy moa naran'ity tanora ity fa dingo foana. Izy rehefa mosa izy fa ienonareo ny teniny. Fa anareo malala hoe ny tanora avetrika misaotery amin'ny antitra ary raha tsy rahonana zany. Norbert Lala raha tsy rahonana. Dahoara. Eny fitiavan'andom-pirenena ny resaka. Ary mahatonga koa manisinisy ny filoham-pirenena izay raha lako hoe diso lalana. Fantatsika ny repère omeko fotsiny dia nanomboka teo amin'ny 91 dia ny afaran'ny hoe convention na hoe accord de 31 octobre panorama. Nisy adi-hevitra, nisy fifandonana dia avy eo ny afara amin'izany. Dia nandeha teo ny tantara dia hitantsika hoe rehefa nandeha ny 2002 dia nisy hoe Maputo, Dakar 1, Dakar 2, tonga koa ny 2009 dia fantatsika koa izany Addis Abeba etc. Adi-hevitra ny afarany. Ny afarany hoe nomeny vazaha tondro zotra. Sa mamena sa ny gasy, ny vazarona nome feuille de route satria tsy mahay mifandamina, tsy mahay mifampiresaka. Ary izay ny anahy no apetraka mazava tsara hoe zany zavatra rehetra izay manko mahatonga amin'ny teny hoe misy zavatra mety tsy hevitry ny antokonay fa hevitrako. Ary azo izy amin'izany satria misy fotoana mihitsy eto hevitrako lisy. Satria dia fantatrareo fa za koa amin'ny Facebook dia blogueur, manao chronique amin'ny Facebook. Ary miezaka mampafantatra ny olona amin'izany. Ka ny anahy zavatra ataoko tsy hanao faux débat zany. Zao nareo AJVM, zao zavatra anankiray fotsiny no ireharehavako. Na dia betsaka ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny saiko sy maha-olombelona tsy mbola nanana seza na fahefanana raisa mbola tamin'ny fanjakana na ny ariary aho. Misy izany génération zany hoe tsy mbola nandray vola na karama tamin'ny fanjakana. Dia noho ny toeny napagagana ary zany eritreritra zany hoe fonctionnaire ity zandry ity fa dingo foana ny anarany moa. Za rehefa angambana izay ho anareo izay mahatsiaro eo mba sorata fa lavalava izay ny anaran'izy ity. Fa za effectivement zanaka Rabenja izy dia andao enoana. Fa niditra AJVM tamin'ny fin 2015 dia mbola AJVM androany. Fa asa ohatra tsika hoe manao APM dia rehefa nahazo seza dia mivadika orange. Tsy manao an'izany aho. Fa izay nataoko hoe raha izany ny ataovantsika devitra miverina kely fotsiny aho. Misy zavatra mantsy monsieur le ministre ampanajana izay ataoko sautiko kely izy atongavany eo amin'le tena resaka. Metrana ny tany tandalàna état de droit. Fa ity no adinitsika ary izay mahatonga hoe lasa mivoana le débat amin'le hoe fitiavan'andro sy ny sisa. Fa teboka faharoa tao anatin'iny mon général raha tadidinao tsara dia ny relance économique. Voilà. Ny malagasy dia matsapa hoe ilaina le fitiavan'andom-pirenena fa ny maika aloha dia ny ara économique fa tsy ny politika anareo zany. Ino tsara ny tenin'ity zandry ity
mba ahafahanareo mpanao politika maharaka azy hoe zandikely zay ny relation arianatsika mihitsy zarefa no fiantso azy metrana ny tany tandalàna état de droit fa ity no adinitsika ary zay mahatonga hoe lasa mivoana le débat amin'ireo fikonan-doha sy ny sisa fa teboka faharoa tao anatin'iny mon général raha tadidinao tsara dia ny relance économique. c'est ça l'urgence, relance économique. Andao enitsika indray iray aman-dreny Ratsirahonana tao. Lafiny politika kosa indray mazava ny targetra ho an'ny antoko avy manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Fanjakana miasa sy tsara tantana no ataky ny antoko avy ny filoha nasionaly Norbert Lala Ratsirahonana tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Tokony hanaja ny demokrasia ihany koa ny mpitondra sy ny mpanao politika rehetra ary tokony ho amin'ny fifidianana ihany koa no ifandimbiasan'ny fahefana raha ny fanazavana hatrany tsy manohitra ny fanaovana fikonan-doham-pirenena ny avy fa mila kosa ny atao hoe mazava ny foto-kevitra hanaovana izany raha ny fanazavana haniary anja Andriantsoa sy Rova Randriamiankison no mitondra ny fanadihadiana mahakasika izay. Tsy manohatra ny fikonan-doha izy ny avy fa mila mazava tanjona andehanana amin'izany ndao enitsika mihitsy izy. Tsy ekena ny alatra amin'ny endriny rehetra, tsy ekena ny tsy firarahiana ny hafa, fanjakana miasa no ilaina eto amin'ny firenena ary ilaina ny mangarahara amin'ny fitatana andraraha-panjakana. Azo atao tsara ny mitondra vahaolana manoloana amin'ny fitanga amin'ny vidim-piainana raha misy ny fanomezan-danja ny mpandraraha. Efa nahavita izany ny filohan'ny antoko avy Norbert Lala Ratsirahonana fony izy teo amin'ny fitantanana ny firenena hoy ny fanambarany androany. Amin'ny mahatany demokratika any Madagasikara dia mila manaja ny demokrasia na ny mpitondra na ny mpanao politika raha tiana ny siny ny fampandrosoana ny firenena raha ny fanazavana. Dia mahatsapy zay hoe indraindray to lasa resaka fotsiny ty fiainantsika ty. Raha iresaka ny jasy dia dadany. Fa rehefa hiasa dia ohatra mampieritreritra ihany indraindray. Zay aloha anankiray ary hitovizako amin'ray aman-dreny Ratsirahonana zay. Izy fotsiny tsy te hiteny hoe raha hikritika amin'ny malagasy, raha hilaza atsangatsy amanorana ny gasy dia mahita olona maromaro ianao expert amin'izany. Lamaody amin'izao fotoana izao moa ny hoe mpamakavaka ara-politika, mpanadiady ny fiarahamonina. Fa ny zavatra marina dia izao, rehefa tonga ny hoe andao hitady fanafody hampandrosoana ny firenena tsy hita izy menakavy. Fa raha ohatra hoe andao hivory anatsaratsara amin'ny plastika rapitso hampabesansatsika olany feno ny salina. Satria manomboka mba hampafeno ny salina dia menga ny saosy. Ary fantatra tsara iza ny mpizara saosy ary avaiza ny saosy. Tsy maintsy tsara tatana amin'ny fanjakana raha tiana handrositsika. Tsy maintsy tsara tatana amin'ny fanjakana, io le bonne gouvernance. 7 zay efa niteny izany. Raha tiana tena handroso ny firenena dia mila fanjakana tsara tatana. Fa raha mbola misy ny alatra, mbola misy ny fitiavan-tena, mbola misy ny fanilitiliana, mbola misy ny tsy firarahiana ny hafa, dia horeratsika antsika na inona atao. Misy minisitra anankiroa zao anaty gouvernement ity, misy minisitra anankiroa. Fa dia napetraka mazava tsara tamin'ireo minisitra ireo, napetraka mazava tsara tamin'izareo hoe tsy maintsy tsara tatana ny ministeranareo. Fa raha ohatra ka tsy izay ny izy, dia ny zazo ary angataka hoe esorina ireo minisitra ireo fa tsy ilana azy. Dia tokony fanjakana tandalana. Ajao ny lalàna le rehetra, ajao ny fahamarinana. Fa raha ohatra koa ka mbola samy ianao ny say-patana dia mety hikorotana ny firenena. Mety ho avy ny tsy refesy mandidy, mety ho avy ny tsy fijerenany madinika, mety ho avy ny tsy mifalavo,
mety ho avy ny zavatra rehetra izay heverina fa tsy mety eo amin'ny fitantanana firenena. FDB ampitainy amin'izay dia hoe samy manao izay saim-papany. Zay manko ilay zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Ny atsy misintona mankany amin'ny hoe fikaonana zao assise, sasany misintona hoe conférence. Ny ato zany fikaonan-doha politika. Za aloha mialatsiny ninona lazaina zany fikaonan-doha zany. Zao manko izy ohatrany hoe améliorena zany mba ialana hoe téléphoner loatra hoe rehefa any farany tsy maintsy mifara ambony latabatra dia hiresaka dia hifampizara seza. Zay le tanjona amin'io manko. Hoe atsy amin'ny ilany fikaonan-doha momba ny fandriampahalemana. Atsy amin'ny ilany indray fikaonan-doha amin'ny raisikelinina ny zarefa relance économique na ny ho an'ny développement économique. Atsy amin'ny ilany fikaonan-doha ny olon-dratsy, mpanondrana volamena, mpanondrana ty zavatra maizimaizina rehetrarehetra ity. Zany hoe misy fikaonan-doha karazany be dia be zany ao Madagasikara, ao amin'ilay firenena. Dia ho avy izy ngiara-tsironana rehefa samy hanao ny mokondohany ao, satria tsisy zavatra voaraka intsony ny sata maha-républicaine an'ilay firenena mihitsy no ampena zao anie izy. Reraka mihitsy tany aloha tany hoe tokony hiova ny toe-tsaina, tokony hiova ny toe-tsaina. Tsisy toe-tsaina miova zany raha ho an'ny gasy aloha mialatsiny. Atao ny demokrasia. Ao anaty demokrasia izay ao fifidianana, tokony hamari-potitra ny fifidianana, fa ao koa ny fanajana ny zon'olombelona, tokony mari-potitra koa ny fanajana ny zon'olombelona, fanampiana ny mpandraharaha malagasy, fanampiana ny mpandraharaha malagasy. Angamba zay ny tokony tena faritana. Angamba zay ny tokony tena faritana mazava tsara aloha inona ny tena kendrena amin'ilay concertation nationale. Eto gagana. Tanareo zay. Ngamba izay ozy izy ny tokony faritana mazava tsara inona ny zavatra kendrena amin'ilay concertation nationale. Tsy manohatra ny fikaonan-doham-pirenena ny atoko havia raha ny fanazavana fa tokony hazava kosa ny fitsipy-dalao sy ny lalan-tsaina hitondrana izany. Miankina amin'izay hoe inona ny tena kendrena eny. Ary tokony hazava tsara zay hoe inona ny tena kendrena, fa indraindray famafao be loatra le resaka indraindray. Angamba zay ny tokony tena faritana mazava tsara aloha inona ny tena kendrena amin'ilay concertation nationale. Zay satria misy olona mikendry ny ampametimety ny ampalany azy ao anatin'ilay film. Misy tsy fantatra akory ny tanjon'ilay parti sasasasany maromaro. Nefa mety olona efatra fotsiny izy no anatin'io parti io. Fa dia mameno fotsiny hoe be dia be efa mahatratra 2.70 zay ny tato. Tsy mazava le fitsipy-dalao. Andeha ho aiza le fikaonan-doha, andeha hidinika momba ny lalàna ny fifidianana ve sa ny fanatsarana ary économique ny inona izy teo ny fahafahan'ny vidin'ny malagasy amin'ny alalan'ny fanovana ny politika ny fampandrosoana. Raha izay araka io milaza Ngiaza rehefa teo, hitako hoe mba rassembleur kokoa. Zany hoe amin'ny alalan'ny Ngiaza rehefa zany na dia ao anatin'ny fikaonan-doha raha ny AFM dia mitondra zavatra amboniny izy hoe zalahy. Ary mino aho fa mety en contact direct amin'ny filoha alon-dohany ao amin'ny AFM Ngiaza rehefa io fa manana humilité moa le tanora zany hoe zalahy. Ary encore mieux raha ohatra hoe tena heviny zany hoe manana fahendrena zany izy noho ny hafa izay misisika any amin'ny lalaka. Zalahy. Mba le fitadiavana kosa, famoronana azy, le fanamboarana ny fivoarana ary économique, fanamboarana ny fivoarana
ny fidiram-bola ao anatin'ny tokantrano malagasy mba tonga dia mba misy rezultat hoe mitombo ny vary arotsaka ary mba misy hena sy anana le izy na paty tsy indraindray. Mety telefonany Arnesa angamba no antotra. Mety gaga anareo raha miteny izany angamba satria be dia be le zavatra mivoaka fa tsy fantanao intsony satria misy. Zay le teneniko teo. Be dia be le zavatra mandeha, be dia be le zavatra miseho. Tsy fantatra intsony fa en fait le izy ny ray aman-dreny Ratsirahonana ve ny voafitako ao amin'ny politika amin'izany tsy marina zany fa mametaka mody fanina izy hoe tsy hainy le izy nefa fantany tsara hoe iza ne ny tena mitolona ao anatin'io zavatra io ary inona ny tanjon'le rangahy. Ho an'ny vendrana no manaraka an'le izy hoe andao fa dia zao ny zavatra tsy fantatry ronao fa nefa nitranga atao amin'ny tantaran'i Madagasikara. Rehefa tonga amin'ny toerana io olona io dia baibay daholo ny rehetrarehetra. Sy ny milaza hoe fitadiavan-tseza no anaovana an'io. Izy tena milaza hoe ka io ne nandaminana amin'ny fifidianana ho avy. Io ne nandaminana ny mety ara-toe-karena aminao avy. Ka izay no lazaiko hoe faritsy tsara aloha. Dia rehefa voafaritra tsara inona no atao? Dia angambany amin'izay fotoana izay samy manapaka ny tsirairay avy hoe mety aminay na tsy mety aminay ny makany izay mifandehana izy. Fa raha amin'izao fotoana aloha ny fahitako azy tsy mbola voafaritra izay manahirana. Fotoana na Any zany le adihevitra amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny publication ka dia niteny hoe ny asana filoham-pirenena dia tsy asan'olona tia voninahitra. tokony ilaina ny fampandrosoana tanteraka eto amin'ny firenena. Avy amin'izay satria hoe tokony asa vita ny fampitsarana amin'izay fa tsy manao watawatta foana zany. Ny tondra zay zany ny teny Norbert Arnesa zany hoe tatatata fotsiny hoe fa tsy ny fampandrosoana sanina. Zay moa ny hevitry Norbert zany tiako henontsika ihany zay satria zay le izy. Atao amin'le hoe afera nosy be asa ity zavatra ity tena mba nanintona ny saiko zany hoe Madagasikara ve firenena laika sa firenena politiko laika? Tena hoe tena autant pour Andry Rajoelina zany hoe tany Mazanga nanatrika ny invitation ny FLM sy ny karazany. Autant pour Ravalomanana hoe Dorcas. Ohatra mba FJKM ihany fiaonam-be amin'ny na hoe fivoriam-be na hoe fiofanan'ny Dorcas. Fa ngaha ny vehivavy Dorcas tsy manana vehivavy afaka miforme azy ireo. Pasteur izy moa izy teo Iriko moa zany na Irako amin'ny maha-président-ny FJKM azy dia mi-officier mi-parrainer an'le zavatra le organisation an'le Dorcas. Fa hoe Dorcas ohatrany raha tsy diso ato misy ihany zany hoe Lalao Ravalomanana vehivavy. Ta hoe sanatria mety salama ve izy? Ohatrany mba misy ihany ny vehivavy Dorcas manam-pahaizana afaka maka traikefa amin'ireny na tsy Dorcas ary izy fa au moins aferan'ny vehivavy io. Madame Missa Razafindrakoto ministra teo aloha. Misy ihany koa zany hoe raha tsy diso anisan'izay ministra anankiray zay hoe Bako sa tsy Bako moa ny anaran'izy iny fa le madama manao solomaso ministry ny justice iny. Église réformée koa izy iny raha tsy diso
ny tiako tenena hoe maromaro ny vehivavy kristianina protestanta malagasy afaka nijoro tsara nipetraka ny sinanina ary nampanofana an'ireto vehivavy dorcas malagasy. Mivoaka ny sary tovolahy miridradridra daolina eo tevary eo ao anatin'izany ny futur candidat Ravalomanana Marc. Bako lalao lasa saina ianao hoe fa de tena izy ty ve de tena hoe misy fihenam-biain'olona maromaro ary e lôjika kokoa raha ohatra hoe lalao Ravalomanana no nasain'ny Dorcas. Ary raha mba hoe sanatria zany hoe rehefa tsy maintsy nakany de mba misitrisitrika ery anatin'ny vahoaka satria aferan'ny vehivavy ty, aferan'ny Dorcas ty, fa lasa misinanina devant ery. Satria ve zany hoe misy fihetsiketsehana mahavory olona betsaka ty de mba azahoako afantaran'izany Degaut zany hoe zany tompon'ny revy am'izao fotoana zao de avy eo rapide be mihitsy le ato amin'ny communication manohana ny Ravalomanana ny FJKM. Tena efa leo re le FJKM tena mariny FJKM no teny an'izany ary ao anatiny efa saiko zava-doza nitranga tany Antsirabe fa nisakanana fotsiny ireto mpino FJKM. Efa saiko zava-doza ao efa tena leo ary efa tena tofoka ny mpino sy ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny FJKM ampidirana an'izany resaka politika ny fiangonana. Lasa tonga am'izay le zavatra satria efa tsy tian'ny olona ry zalahy hoe tsy hoe izy amin'ny foloa azy na candidat azy no tsy tian'ny olona fa le izy mitonatonana mitondra amin'ny politika any ao anatin'ny fiangonana no tsy tian'ny olona. Za tsy miteny hoe tsy tian'ny FJKM Ravalomanana non tsy miteny an'izany fa tsy tian'ny mpino tsy tian'ny mpanompon'Andriamanitra hitondrana resaka politika sy seho politika ao anatin'ny sehatry ny fiangonana ary sarotiny amin'izany ny mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny sehatry ny FJKM. Tsy mamenatra anareo nefa no milaza ary tonga de manoratra nareo hoe manohana ny Ravalomanana ny FJKM. Non, tena miala tsiny fa tsy maintsy mirebondir zay am'izany satria fantatra fa le état d'esprit mizarazara be dia be ao anatin'ny sehatry ny FJKM hoe ato ny pro Ratsirahonana, ato misy pro zao, misy pro zao, misy pro Rajonary Mampianina koa raha tianareo fantatra zay ka ampidirina ao anatin'izay fizarazana manjoan'ny Jesosy mamonjy ary efa zava-doza efa mamenatra hienatra eo anatrehan'Andriamanitra. Lasy le ry misinaniny ery deva ery zio zay efa tena tsy menatra tsony le rangaha ty eritreretan'izany anie le toe-tsain'le mpanao politika e. Tsy manana henatra intsony ninona ny legitimité hijoroany ny Ravalomanana surtout hipetrahany ny Ravalomanana eo anatin'izany sehatra ny hoe FJKM Dorcas. Samy manana ny dika zany hoe Dorcas zany daoly de mba hita kosa angamba ny fefa hoe tena mihoatra mety raha ohatra exploitena ohatran'izany le sehatry ny fiangonana samy mahafantatra an'izany ane tsisy zazakely ane eo Ravalomanana ka de ambakainao amin'ny zavatra fikafika kelinao madinidinika tary tany amin'ny taona 2000 zany no miantra fikanao mino fotsiny ny malagasy de lasa koa mino fotsiny andalovanao le secret na tsisy solution nentinao fa tonga aloha de micomprendre le pro. Je suis désolé mais c'est ohatrany hoe vao mainka ianao manompo an'le olona tonga ianao inona solution entinao
efa samy malala daholo inona problema secret mangataka hatreny an-dalambe le olona. Vous venez là pour donner, proposer des solutions, mais pas pour ino dizy teo misy teny zay hoe vao mainka ianao il y a un mot pour ça teninao ianao ndray malahelo no malahelo si l'on peut dire. Non, désolé. Sady tsy dépensy ianao fa ianao ndray mody malahelo no malahelo. Tonga dia hiezaka ny ahazo ny problemanareo dia avy eo mandinika azy. Mais il se prend des gens pour des prunes, vraiment tena hoe zany le bandit ve miala tsiny amin'ny tena zany a. Tena mieritreritra an'le olona tena hoe tsy nororery enoy dia mba hitanareo hoe ridicule enoy. Tsy ny entreprise d'État ihany na ny entreprise privé fa rehetrarehetra samy tratrany fandintsonina ny vaholina. Dia ina mahatonga an'izy zay mahatonga hoe manana vaholana manana vaholana tsika. Karaha misy vaholana anao manina tsy tonga dia atao, tsy tonga dia mihena tout de suite. Hoe tia vary 100 tonnes 200 tonnes ho anareo meko yaourt nareo isan'andro isa-maraina. Za tsy maintsy fantatra olo izy dia hitako izy a dia rahantsika midinika hoe zany tena marina sa tsy marina zay. Fantatra aloha le izy dia hitako aloha le izy dia raha antsika midinika izy dia marina ve sa tsy marina zay. Bona malilo tondrasy e labiera le labiera ny Strasbourg iny dia raha antsika midinika aloha le labiera dia lahantsika miresaka aloha dia avy eo tsika mifampiera. Tsotra mampamela zany rabona malilo. Entre nous, sincèrement, aujourd'hui, tu es en train de te foutre de la gueule du Rehetra ihany manana vaholana tsika. Za tsy maintsy fantatra olo izy dia hitako izy a dia rahantsika midinika hoe zany tena marina sa tsy marina zay. dia lasa koa rehetra le olona tsotra dia mitafidy ao anatin'le piège le zao hoe marina aloha ve sa tsy marina zay. Inona moa qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils peuvent rien dire. Ils ne sont pas en position de force, alors qu'ils ne savent pas que lui, il vient il est là parce que bientôt, plus tard, il sera candidat. Et le plus important pour lui, c'est de dire, manana solution. Mais allez voir, il y a une solution. Non, on a besoin de votre solution à l'instant même et tout de suite. Non. Rehetra ihany dia ina mahatonga an'izy zay mahatonga hoe manana alala satria mipetsaka misy fitaranany olona rehetra tsy nororery tsy nevafirery tsy ny entreprise d'État ihany na ny entreprise privé fa rehetrarehetra samy tratrany fandinitsonina ny vaholina. Dia ina mahatonga an'izy zay mahatonga hoe manana vaholana. Efa samy fantatra hoe inona mahatonga an'izy dia avy tonga dia il enchaîne tout de suite hoe zay mahatonga an'le manana vaholana. Mampalahelo le firenena malagasy amaranako azy tena mampalahelo le vahoaka satria araka le teniko amin'le namako ankeo hoe tsy manana olom-pirenena entry ka mahatsiaro hoe zao raha zany tokony atao na zao no tokony atao. Lasako vavany fotsiny izy ngara-tsira onona teo. Hoe lasako vavany manana solution hozy izy. Dia n'aiza andehanany dia zay foana manana solution hozy izy. Dia hiandry ny 2023 zany vao misy solution. N'aiza andehanany dia hijoro afa tsy anaiky intsony.
Raikitra ny fitaritana ny hoe andeha hitaky ny fampidinana ny solika. Tsy ity izy. Tsisy parti politika mitaky an'izany. Raikitra ny fitakinany hoe ampiakariny ny retrety. Tsisy zany. Raikitra ny fitakinany hoe ampiakariny karama mpiasa-panjakana. Tsy tamin'izany zalahy. Fa raha vao hoe amboariny lalam-pifidianana sady manana solution izy ny hita. Hitanao ny malagasy amin'izany ary. Dia rehefa tonga eo indray izy, tsy gara-valomana indray aloha ny teneniko an'ity fa kategoriany hafa. Rehefa tonga eo indray izy sady maro vady izy no lasa manam-bola tapoka tafiditra lalina ao anatin'ny fitsangatsanganana dia manam-piasampiasa olona. Tsy ho an'ny olona tia voninahitra ny fitondrana ny fanjakana. Maiza mandinika ianao, maiza ianao mieritreritra. Efa oka be any Antsirabe, any Tamatave, any Dekao fa tsy maintsy makany Alarimarina. Dia izy tonga. Dia hoe torokasy ary. Mandram-piaina tokoa, veloma mahafinaritra fa manomboka adiny iray sy fefan'izay raha misy fanontaniana nareo afaka manontany raha ohatra ka dia alefaso. Andefa hira anankiray aloha zany fa tiako mihitsy nareo raha manontany maika tsara tokoa daholo. Zay tsy afozaka amin'ity madame ty Saramose RVLS-NT ty. Ho an'izay mbola velona amin'ny 2023 ozy izy dia andraso tia tenena zany hoe andraso solution ara-valomana. Ato ilay vahaolana fa lanio aho aloha vao omeko. Zao ny olona mila azy. Absolu fa tena capable ianao. Sans pouvoir, vous avez les moyens de résoudre les problèmes. Fa manana solution amin'ny tout de suite tonga dia eo amieritreritro ao ho an'ny secret-ny. Sady resé aminao Andriamatoa Abel. Tamin'izany andro ary naiza zao ara ny livré groupe électrogène 5000 volts débité 2500 watts. Groupe anankiroa livreko tao amin'ny secret-ny. Ny vidin'ny anankiray tamin'io 1 million d'euros. Tadidinao angamba izany. Non, 1 million de francs. Anankiroa ny livreko tao 2 millions de francs vidiny tamin'izany, 2 millions de francs français tamin'ny taona 99 zany. Nandefa piasa avy ao amin'ny secret-ny raha tsy diso izay anankiefatra formena taty Lille. Izao tokony fantatry ny mpitatana ny secret-ny. Asoro malaky zany izay société mivarotra en connexion amin'ny JIRAMA ka mivarotra courant amin'ny JIRAMA izay vaovao any Dego. Fa taloha dia ny secret-ny rehefa tsy mandeha ny ino izy teo ny resaka tonier zany satria efa manomboka miaina io. Manomboka miaina le marché satria ny Seychelles mora kokoa, ny Maurice ihany koa raha tsy diso dia ity le connectivité mivarotra herinaratra amin'ny JIRAMA no solution amin'ny secret-ny tamin'izany andro zany ary mampidi-bola tsara ho an'ny secret-ny io satria sady mora ny secret-ny tamin'izany ho an'ny JIRAMA no tsy tapaka karama mampiasa ny secret-ny. Fitondram-panjakana solution voalohany maika zany investir nareo eo amin'ny on va dire zany hoe maximum vraiment maximum any amin'ny 800 000 900 000 euros any dia mametraka an'io dia asorina izay manao mivarotra herinaratra amin'ny JIRAMA ho an'ny Dego amin'izao fotoana izao. Ary d'ailleurs tamin'izany andro zany tsy nisy mihitsy
ny délestage tany Dego satria ny sekrenina dia afaka mividy ino izy teo fiola na gazoil tsy mandoa taxe. Raha mianao zany ny fitondram-panjakana malagasy, izay ny solution marina fa au bout de 4-5 mois zay vao mety ho vita, kanefa na izany na tsy zany rehefa débloquer les fonds amin'ny voalohany de une partie tsy maintsy makany amin'ny mpiasa ary manao promesse de remboursement à terme, manao engagement de remboursement à terme ny chèque reniny. Hitany abelona ve zany sa tsy hitany abelona omeko anao manam-poana izany torohevitra zany. Hoy ianao hoe ianao Andriamatoa Fleury efa mahay an'le resaka groupe io, tsy afenona fa mba mety mahay kely ny momba an'io satria groupe ngeda be anie zany e, ohatran'ny trano anankiray ny ankiray. Nahatongava an'izany tao Dego fa lazaiko anareo namoaka an'izany niala teo amin'ny sambo teo Dego teo, mivavaka mihitsy ianao satria hoe sao de mikapoka na mitefika io groupe io, maty abasin-janako. Eo amin'ny 800 000 na 900 000 euros io ny investissement groupe moteur lent fa tsy moteur rapide. Da asorin'ny fanjakana ny olona mivarotra herinaratra ho an'ny JIRAMA amin'izao fotoana izao fa la Secrène reprend son contrat. Sauver ary payer. Hitanao zay? Zay anie raha valimanana le izy. Hitanao zay? Tonga de zay ny solution. Ty solution ty Andry Rajoelina misy an'izao tonga de zao hitako ohatran'izao. Fa ianao ka alatsiny aho fa tsy hoe monsieur mahay na hoe anona fa tsy hainao le zavatra nefa ianao mitsefatsefaka. L'époque de 2002 fini, révolue, on va dire. Hay, rahateo toko. Raha misy fanontaniana alefaso vonona hamaly azy. No diabe, je laissais passer. Lenga lenga zenato no diable, je laissais passer. Tifana jano, oh la mine quoi, je laissais passer. Sano beki pono lunkafa, e facile fweke. Azafade, lipokuwa no zero. La sana, 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 Solution anankiray koa ho an'ny rehetrarehetra ho anareo mpanao politika ireo mba ahafahanareo mampidina ny vidin'ny solika dia tokony reprendre ny activité ny distribution sy ny terminal na dépôt offshore sy ny onshore ny fanjakana. Zany hoe misy zany stock ary amin'ny any anatin'ny sous-douane any na any anatin'ny port zany, port franc angamba ny filaza azy raha ohatra ka de misy aty amin'ny ilany satria zao ny zavatra lazaiko anareo, tsy hamofo tamandry fa vao nidina ny raffinerie de vita daholo koa le marché de niche manodidina an'i Madagasikara amin'ny fivarotana fiola amin'ndraiky le firenena manodidina nefa tena tombom-barotra be nazahoana vola be mihitsy art de vie zany tamin'izany andro zany. Ny investissement na raffinerie anankiray vita ao anatina 6 mois 10 millions de dollars. De tokony isy anankiroa, ny iray any Majunga, ny iray ao Tamatave. De ny dépôt pétrolier koa tsy voatery ankinina intsony amin'ny logistique pétrolier satria lafo be ny charge an'ireo fa tokony manao indépendant ny fanjakana anazy de à la limite ireo pétrolier ireo afaka miconfier ny dépôt amin'ny fanjakana Tamatave, Majunga, de misy koa ohatra asiana koa any amin'ny
isaky ny faritra, isaky ny bourgade lehibehibe ao anatin'izany. Dia repreniavana ny activité ny Solima amin'ny distribution satria ny tandrony société d'État tsy akatombony fa mipallier manao jouer rôle na régulateur fa tsy vitan'ny OMAS rery zany. OMAS ny office mpanao calcul fotsiny. Ataranga zengi kunne amandalo zaitano ichimananga fuvatu andizano atapundo fangisana ndizana baby mintike fa vida baby za empaka jali baby la sana la sana la sana mahafinaritra tokoa mandrapena voly ary sambo tahin'Andriamanitra raha tsy misy maika moa zany a dia amin'ny zoma no fotoana ary amin'ny zoma ivalaparakitsika kokoa ny momba ny resaka mafanafana rehetra fa ny ilaina no nanao mise au point androany satria manahirana ny amin'ny resaka publication ndraiky le hoe vehivavy amin'ny volamena ndrato tsy mampaninana voasotiko fa zany akory tsy midika hoe diso ny renseignement tonga ty amiko satria ohatra ny manabarabara olona
manaparapara olona ny hoe avy nareo mety ataoko arsivana izy zay no anaovako azy angambany ho fanajana am'le satria tsy afeniko zany fa manjary ohatrany hoe sahirana zany le fianakaviana any Mahajanga tratran'le intervention gauche à droite hoe mba teneno ny zanakareo fa zany le zanaka eo hoe mba sevajanona io reo olonreo koa moa zany efa voasambotra raha teo any Anosy Be nandrainandraiky ny fanjakana tsy hitako intsony ny antony hoe mbola andeana sarotra zavatra io koa fa dia asoroko izy manaraka teny ray aman-dreny koa ndraindray fa tsy hoe be nindeo fotsiny eo dia asoroko izy amin'rehetra le député sy le sénateur mbola zavatra fandray nindreny satria maro afera kory le rony ndao ara mandrapenao